misy zao ny ministra efa tsy tazana intsony eny amin'ny zay famindrampahefana zay fa efa araky ny fantatra araky ny vaovao mivoaka de hoe efa nandray ny asany hafa any ivelany Madagascar maromaro kokoa ngamba de any amin'ny Amerika any ny ministra anankiray zay mahagaga ihany moa zany ao anatin'izany rehetra zany hoe angamo tsy efa namoana ny tsy fahafahana de misy ramatoa anankiray koa zay miaray tarika tamin'ny taona laza mihitsy fa zay tsy voaka Madagascar fa de eto ihany eto ny tandrajana eto ny tranonay eto ny misy anay zay tsy voaka eto misy lalana anankiroa izay tsy haiko hoe efa manomboka miamsaraka indray very zareo rehetra zao satria nisy azy rovavy tratra taloha ataoko hoe tratra farany angambany izay tena mpanohana an'izao fitondrana fitondrana rajoela teo aloha moa zany no ny ray araky ny efa fantatra ihany koa satria hatrany anaty Instagram any zao mahita fa do hoe lasa ny Chine ny ramatoa iny zay mbola andrasantsika ny famarinan'izany vaovao zany zay ao anatin'ny voaboasana daholo angamba ny miara solofarjaona zay isan'ny ataontsika hoe ao anatin'ny mpamakafaka nanomboka tamin'ny nanomboany ty raharam-pirenena ty fahitanao an'izay tsy hoe akory tonga de anontany fa ny fahitana moa zany satria ny efitra terabary de samy mamoaka ihany koa ny ao koa ny rehetrarehetra ao anatin'izay hahitanao an'izany zavatra rehetra zany satria de miazakazaka ny raharam-pirenena ministra vaovao ary ministra tsy tonga no valy fatako reo fa ampiatra ihany koa ny lalàna ia misaotra ny lova moa zany mampatsiahy an'izay zavatra nitranga teto izay ao anatina fifampiresahana ihany koa tsika no ahafahana mitondra an'izay hoe zavatra mila resahana amin'ny rehetra izay fakafakana ahafahana mandray ny tokony ho raisina ary indrindraindrindra ao anatin'izany dia anitsiana ny zavatra tokony tena izorana amin'ny fanavozana ny zavatra misy eto Madagascar. Publication ny pasteur Hubert Rakotondravony no tiako isotomana ny saitsika de mitady an'le izy eto mitady satria le izy de mahakasika ny resaka fanavozana nataoko partage io publication nampitandrina io zay anisany mitondra fijery mahitsy amin'izay hoe raharaha ny fiarahamonina zay amin'ilay politika nitenena ny lova azy teo hoe tsy raha maloto ane le politika fa tena hoe fifampiresahana zany hoe fandaminana ny fiainan'ny fiarahamonina zany ny fifampiresahana fitsipika tahaka ny ahoana no ifampifehezana eto inona ny rafitra ilaina mba ho ampanajana an'izay fitsipika izay ka misy andraikitra ny tsirairay avy ary mirindra izay fiainan'ny fiarahamonina zany izany no atao hoe politika amin'ny famaritana tsotra de tany amin'ny klasy ambany tany de napetraka hoe gestion de la cité tena famaritana farantsotra zany ka tsisy zavatra maloto zany hoe hitatana andamin-draharaha ao anatin'ny fiarahamonina fa rehefa mandeha ilay endrika maloto natao hoe akaseza tsy no ilay fahefana andaminan-javatra fa akaseza no ilay fahefana angoronan-karena ametsy fihetsena olona angoronan-karena de eo lay zavatra ratsy ka naloha andao anova zavatra de tonga amin'izay tsika ao anatin'le refondation hoentintsika tsirairay hoentina manazava nyity resaka ty publication nataony Hubert Rakotondravony ity ny resantsika androany hoe ny tena fanavozana ho izy de mitaky tamberina andraikitra fa tsy kisarisarina famelana sy fanadonoana fotsiny ihany zay zavatra zay hoe rehefa ianao ny miditra ao anatin'ny tena fanavozana de zavatra mibaiko anao zany ny tamberina andraikitra am'ireo rehetra mitaky ny fanovana ka nahatongavanao eo amin'le sehatra fa tsy hoe endrikendrika fotsiny an'ity hoe ohatraohatra ny andao nga ifamela fa samy malagasy satria lay fanovana de mitaky na tiana na tsy tiana de eo no tsy mety ny ataontsika hoe manafangaro zavatra ary mametraka n'ilay hoe tsy maty manota inona zay zavatra hoe mila mifampiresaka ny malagasy mila mifanampy ny malagasy
ary mila mifakahazo ny malagasy zay vao afaka miara-manangana. Zay zavatra izay rehefa ao anatiny raharam-panjakana satria nahita zavatra ray zany nyteneniny izy mirahalahy teo i Joela sy Lova hoe nisy famindram-pahefana maromaro nandeha omaly ary ny zavatra anankiray manaitra de ohatra ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bolam-panjakana de tsy eo intsony le ramatoa teo aloha zay misy dossier be tabe efa nisy anefa ny ST dikan'izany mandika lalàna izy mandika ny fitsipika fampifehezanato izy mbola tsy nisy le passation efa nivoaka izy nefa izy tadidio tsara fa tafiditra ao anatin'ireo nanome alalana na tonga n'ilay vola be teto Madagasikara ny ampita amin'ny banky Atsy Maurice. Io le vola be ao anatina fotoana fohy amina nivoaka moa tamin'ireny fotoana vao nanomboka ireny izy eo amin'ny 180 millions de dollars vola zany satria zany tsy afaka nivoaka tsotsotra fotsiny eto tadio tsara fa renao no mampidi-bola vao mihoatra ny raha tsy diso vao mihoatra ny 10 millions d'ariary angambany ary izy zay de mila fanamariana taizy ty vola ty so de vola halatra so de zao misy an'izany lalàna ny mivoaka koa tahaka zany indrindra fa raha hoe olon-tsotra raha tsy azo atao mihitsy ianao za zao ohatra raha andeha hividy fiara mba hoe mba te hividy fiara vaovao fa ohatrany hoe mora hoany any andafy any ampitan-dranomasina any vaovao na ataoko hoe occasion de paiement-ko alefako banky misy autorisation karazany firy eo fa neny mamy Rakotomanga nandeha 180 millions de dollars vola teto Madagasikara le nanomboan'ity resaka Atsy Maurice ty izy tompona ndraikitra ao anatin'izany be da be ny olona voakasika ny hoe nanome autorisation idiran'izany migadra ho a Maurice amin'izao fotoana ki maninona eto amintsika no tsy hisy an'izay fa io izy nitsoaka zavatra ray zay fa ny resaka be da be mandeha amin'izao fotoana izao de eo rehefa mandeha moa ny fifamindram-pahefana eo amin'ny ministra teo aloha sy ankehitriny de jerena ny toe-bola ny ministera tsirairay avy de ny zavatra nisy de hoe fitsipika zany ty mody endrika hoe fanjakana tsara tatana fa rehefa jerena le izy de misy inona ny fiteny an'izany zany hoe zavatra maloto tanteraka ary fomba fanao mandreraka be le izy misy an'izao zavatra zao azavany ny teti-bolam-panjakana manazavan'le zavatra eo zany fa izahako tenenina amin'ny fomba tsotra le izy ny fanjakana rehefa hiasa de tsy maintsy manao an'le teti-bolam-panjakana de iny le ataontsika hoe projet na loi de finance zao ny dinihana tokony amin'izao no dinihana no ampiasaina amin'ny 2024 de iny efa mitsinjarany ao anaty ministera de tsy maintsy voafaritra ao anatin'iny ny fomba fampidiram-bola sy ny fomba ampiasana an'le vola de zay tsy tafiditra ao de efa endrika zavatra hafa zany na misy ny autorisation spéciale fa zao ao anatin'ireo de misy ny antsoina projet d'investissement pipa ny tenenany zareo azy de teneniko tsotra fotsiny misy fampiasam-bola zany io amin'ny fanaovana asa de iny moa tsy maintsy mandalo ny passation de marché mandeha appel d'offre sy ny karazany fa zao na efa vita daholo ary ny démarche rehetrarehetra apetraky lay ataontsika hoe dingana tsy maintsy arahana hoe misy ny hoe misy an'ity asa ty tokony atao ary misy anteti-bola natokana amin'io ao anatin'ny loi de finance reto le asa atao de alefa ny appel d'offre de misy mamaly de efa hita ny rehetrarehetra de iny zavatra iny hono tamin'ny fotoam-pitondran'ny Andro Rajoelina teo zany tsy maintsy hoentiny eo amin'ny conseil des ministres de tapahana eo de rehefa tsy mahazo autorisation de tsy mivoaka tsika zany zao aty amin'ny taona tamin'ity 2024 ty efa mamarana ny exercice 2023 efa dernier trimestre tsika telo volana fa telo farany ny zavatra misy rehefa jerena le budget de ao raha tsy nisy zany ity fanavozana ny République aty de vola amina miliara maromaro reo de eritreretina fa tsy lanan'le ministera satria tsy omena autorisation mihitsy au niveau ana conseil
tsy omena autorisation mihitsy dia inona ny zavatra mipotra mantsy ry izy mirahalahy rehefa tonga ny fin d'exercice ka tsy vita hoe engagement moa ny fitseniny zareo azy hoe ny pourcentage ny firy ny vola tena nampiasaina lany reny zavatra reny tsy hoe misy nanao inona moa ambombava ny ministera dia mijanona eo dia miampy budget hafa miampy vola hafa fa reny tonga dia makany amin'ny ministre ny finance ministère ny finance dia lazaina le 13e mois le prime any amin'ny ministère ny finance ny ministre ny finance nefa tamin'ny andron'ny Rajoelina dia iny Nitsoaka an'iny dia mieritreritra avetsika fa amina miliara maromaro tokony hanaovana asa fampandrosoana teto Madagascar dia ho zaraina fotsiny tamin'ny mpiasan'ny finance fa reny le tanenina hoe 13e mois ary zany zavatra any mila fanavozana eto Madagascar ny procédure mody lalaovina dia makany ny vola tsisy mitaky tamberina ndraikitra tamberina didy amin'ireny dia mety efa lasa mety paika hoentina manome vola ny finance avoaka omena ny ekipa ny ramatoa ministra tamin'izany fotoana zany fijery zay za tsy miteny hoe marina zay isy ny audit tokony hivoaka zany zavatra zany dia eo amina zavatra tahaka izay no teneniko ao anatiny vanim-potoana tahaka izao mitsoaka le ramatoa sady tsy nanaja le IST hoe tsy mahazo ianareo no misy zavatra maro zany eo tokony havoaka foana na tsy eo izy na mbola eo izy inona ny zavatra mamofady nataonto satria tsy mody atao hoe mamela tsy mody atao hoe aleotsika miroso amin'ny asa fa mila fantatra ny nanao fahadisoana ary ampitandremana ihany koa ny manao ny asa amin'ny ankehitriny mba tsy hamerina intsony zany fahadisoana zany satria zany zavatra zany ny tena atao hoe fanavozana ny fanavozana tompoko dia izay zavatra izay ny tenenina hoe ny manavao zavatra ny manangana zavatra vaovao dia mikely indrindra aloha dia tsy mamerina ny ratsy teo aloha ary tsy hoe rehefa manangana zavatra dia zavatra petatoko amerina n'izay fahadisoana teo aloha zay fa tena lesona ny teo aloha ary miroso makany amin'ny zavatra efa vohitsy ka tsy hamerenana intsony ny teo aloha indrindrandrindra io tamberina ndraikitra io inona ny tamberina ndraikitra amin'izao fotoana izao dia hoe maso mijery ny tompona ndraikitra rehetrarehetra amintsika amin'ny teny izao ny malagasy ohatra ny hafahafa izy zany ohatra ny tsy mety izy zany na dia miroso azy isika makany amin'le hoe andao hiaraka ifampiresaka isika malagasy misy ny sokajina malagasy zay tsy ahiliky fa tsy tokony kosa tsy haiky fahadisoana tena apetrako zay misy ny sokajina malagasy tsy azo ahilika mihitsy fa tokony miaiky ny fahadisoana ary vonona hiditra ao amin'ilay rafitra mahitsy fa tsy sanatria hifampizara ny traika efa ratsy ka hoe tahaka an'izao ny fanaovana ny alatra ny fanao lomorina rehetrarehetra ka nahatonga ny firenena malagasy amin'izao misy azy zao hoe tena anatin'ny fahasahiranana tanteraka zay zavatra zay makasika n'ity fifamindram-pahefana zay nahitana moa zany fa tsy nanatrika teo ny sekretera jeneraly no nanao ny soniany taratasy fifamindram-pahim-pitantanana tamin'ny teo anivon'ny finance tsy maintsy andeha zany ny procédure rehetrarehetra ny audit tsy inona tsy maintsy mipetraka dia mandeha arak'izay ihany koa tsy resaka dossier tsy resaka hoe fanenjehan'olona fatany fa tsy mety tompoko le hoe tsy maty manoto tena tsy mety aoko zay le tsy maty manoto tadidio fa tsy olona fotsiny ny hoe sorona teto dia andana akany asehatra indray le hoe ndana mialinareo fa anaindray zay ny tanàna dia manao zay tena atao tsy tompoko ny sorona ianareo alefa miaraka aminareo le fanao ratsy dia manangany zavatra vaovao ahafahana tena manao zavatra tsara ho an'ilay tontolo fiarahamonina misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Inatra rava ny vovonana firaisakina miaro solofa rajon araka ny nambarany filohan'ny anteny meram-pirenena ny sitaka tao anatin'ny vovonana firaisakina ratio ny antokotiko Madagasikara rehefa nanao fanambarana misy nosonian'ny filohan'ny antoko moa zany mazava ho azy mipetraka mazava no hoe nanomana ny fifidianana député no antony nijorono ny vovonana firaisakina fa etsy ankilany nefa dia mandeha ny resaka hoe vita ny lany ny antoko ty
ilay firaisan-kina dia manomboka misitaka izy satria manomana sahadiny mety hotoyany hoavin'ny antoko amina fifidianana sy ny sisa lay fanapa-kevitra politika maro samihafa izay miteraka resabe anatina tambazotra tseraseraany amintsika miteny izao amina vanim-potoana tahaka an'izao satria fanovana tokoa le resahana joela beartsimba lova za tsy te-hana ratsy an'izaniza indrindra ho any fanaovana politika satria ny foazina malagasy rehetrarehetra rehefa le tenenina hoe aza mba midikiditra amin'ny raharaha politika dia ny foazina ny malagasy indrindra atao anatin'ny letsika mbola nisy an'le hoe intenentsika ny tanora fa tsisy hetsika politika izao rehefa raharaha-piarahamonina dia politika ary eo anatin'le fanaovana politika dia mila hita mazava hoe inona le sorodalana tao anatin'ny tolona mbola nitambatra ny hery politika rehetrarehetra ao anatin'le teneny koa raha hoe komity le mpandrindra ny tolona izy teo aloha amin'izao fotoana izao izy komity miaro ny tolona le dikan'le miaro izy am'rahalahy dia hoe inona daholo ireo fitakiana dia aoko ireo fitakian'ireo no tena ambony lavitra noho n'izay zavatra ataontsika hoe andriamanitra aloha dia avy eo zany tokony reo le zavatra nitakianareo no arofanina amin'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra za tsy miteny hoe ny olona fa le zavatra nitakiana ohatra andao hanao ny marina dia mila misaina tsara ny rehetrarehetra hoe inona moa zany marina raha ny teny tao amin'ny fitakiana hoe mila jiro mila rano ahoana moa ny fandraisana an'izany mila jiro mila rano napetraka ny hoe aok'izay ny kolikoly ahoana moa ny ampiarana an'izany reny zavatra eny dia hiaro an'ireny fitakiana reny amin'ny fitantanan-draharaha ao anatin'izao fametrahana ny fanavozan'izao ilay komity miaro an'ilay tolo ary amindronana ny rehetra ao anatiny io entité tsy mitovy hevitra tsy mitovy ataontsika hoe inona zany tombontsoa an'ilay ny tombontsoa mantsy tsy voatery vola foana fa zay koa potika teto amintsika rehefa tombontsoa dia egal vola ny tombontsoa ny mpiaron'ny tontolo iainana zao dia mba hampisy politika tena tsy mikitikidika ny tontolo iainana fa miaro zany ary mampitombo zany mampiroborobo zany araka ny tokony izy ny ala raha vitsy dia me mitombo ny zava-maniry eo afaka miaina ara-dalana ohatra zay le teneniko eto hoe tombontsoa intérêt dia ny KMT raha mijoro amin'izao fotoana izao dia hiaro an'ireo fa zao joela beartsimba antoko politika be da be ny ao fiarahamonim-pirenena be da be ny ao fikambanana be da be ny ao tsy mitovy intérêt fa amin'le tolona mahita ny antoko tiako Madagasikara tsy miteny izy hoe zay anohatra mifanohatra tamin'izay no henoko hoe ny tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy mpanohatra intsony ary nangataka ny antoko tiako Madagasikara hiditra tao amin'ny gouvernement nangataka ny azy nampahafantariny olona foana hoe misy an'izao département ministériel zao takinay dia tsy nahazo ry zareo fa tsy nijoro ho mpanohatra izy ary nampatsiahy koa izy hoe ny firaisan-kina zay le fampatsiahivana dia nanao front zany hoe fitambarana hery niezaka hoe andao anambatra le C11 mihitsy ary nezahana anao tambatra raha tadiditsika ny C11 zany hoe ireo candidat raiky amby folo anao front fitambaran-kery hifanehatra amin'ilay mpangalabato mpanao kolikoly Andriamatoa Andrajoelina sy ny ekipany dia amin'izao fotoana izao efa tsy eo le lohany misy tavela kely ny ekipany any amin'ny sehatra maro samihafa ny jerentsika ary tafiditra tamin'le publication ny mpitandrina Uber teo zay hoe tandremo fa tsy resaka saritsarina fanadinoana sy famelana izy ity fa tena tamberina ndraikitra amin'ilay tena atao hoe fanovana dia mampatsiahy zany hoe vondrokery ny fampitambarana hery tamin'ilay parlementa mba hoe tena isy parlementa afaka manao contrôle ny asan'ilay mpangalabato lasa filoham-pirenena zay ny tanjona tamin'izay fotoana zay fa nananao an'izay ary dia efa nivaky le séance collectif sy firaisan-kina rehefa tonga teo anivon'ny antenimieram-pirenena mbola vitsy anisa ihany koa satria enjana sy mafy ilay alabato manara-penitra dia lasa maro anisa ho azy ilay mpanohana n'Andriamatoa Andrajoelina dia niezaka ny nanao izay nataony teo izy amin'izao fotoana izao mazava ny lalana hoe io tsika efa andeha hiditra amin'ny fanovana tsy natafiditra mpikambana ao amin'ny gouvernement izy ireo
dia tsy misy antontsony tsy otsony andriamatoany rajoely fa mipetraka amin'ilay mantoko politika azy izy a manao ny redynamisation an'izany le antoko politika tsy manana andraikitra ao anatin'ilay fitantanana amin'izao fotoana izao fa manana olona izy ao anatin'ny anteny mera-pirenena amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara afaka mandefa izy zany ao anatin'le anteny mera dia manao maka an'izay fahalalahany izay izy ahafahany manomana sahady koa satria na androany na rapitso na rafaka pitso dia tsy maintsy ho avy ny fifidianana dia tsy maintsy iroso amin'izay fandresen-dahatra ny olom-pirenena fa ny asan'ity ilay ataontsika hoe fahefana ho an'ny fanavaozanan'ny repoblika ity dia ametraka tontolo tsy ahafahan'ny olona manao zavatra ratsy ao anatin'le politika fa mba tena ireo tena manana hevitra asoan'ny firenena afaka mifanehatra tsara tsy hoe manambola-be na n'izao no mandeha ho safidian'ny olona malalaka ny olona amin'izay safidy izay fa mialohan'izany rehetrarehetra izany ihany koa anjaran'ny antoko politika no mitaiza sahady ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao mba ho tompona ndraikitra feno ilay olom-pirenena fa tsy tahaka ny teo aloha hoe inona ndrarahinareo izay antoko politika ihany ireo miady seza fa raha zanareo izao koveta dia ampy inona koa tsy maintsy manao sosialy mba hoaka tsy maintsy manao tolotolotra kely izay nefa asan'zareo no mahatonga ny retomahatra dia fetsifetsena amin'ny koveta patoriana izay le nitenenina teto hoe serasera manabado ny malagasy ary tokony ialana amin'izao fotoana izao inary ndao resana kely mahakasika ny resaka tontolo ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety miaro asolo faratsona nisy ny ataontsika hoe tolo-kevitra fiaonana izay nataona mpanao gazety maromaro tafiditra ao anatin'izany ianao sy ireo mpanao gazety maro samihafa moa zany tamin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina gasikara feno soa izay iresahana nyty resaka tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolo ny serasera amin'ny akapobeany ity dia voaresaka atao anatin'izay le resaka OGM refondation moa zany dia maro be ny zavatra anisany voaresaka atao anatin'izy ity izay ilana fanarenana be moa ianareo efa ela no nidradradratra ny resaka mahakasika an'ireo fanovana sy fanatsarana izay tokony hoentina indrindra amin'ity tontolo ny asa fanaovan-gazety ity tafiditra ao anatin'izay le resaka lalàna mifeha lalàna ahafahana misitraka ireo izay ataontsika hoe vaovao-panjakana sy ireo mikasika ny seha-panjakana rehetra moa zany izay mbola mifamafao be amintsika amin'teny izao tsara resahana kely ihany koa ngambany mahakasika an'izay ny zavatra nisy dia nisy mpanao gazety maromaro miona miresaka mialohan'ny 5 septembre efa mialohan'ny 5 septembre ny fampiresaka hoe dia ahoana zany ty tontolon'ny serasera tia tahaka ny ahoana ny itondrana anazy tia dia nisy mpanao gazety maromaro dia mifampiresaka hoe ahoana kosa ranga no mba hametrahana an'izany hoe asa fanaovan-gazety zany ange ka tsy natao apatory olona le dikan'le mampatory mantsy dia izao hoe eritreretin'ny olona foana fa fitaovam-panaovana propagandy le amin'le endriny amin'le hevitra fototra amin'ny propagandy tahaka ny nampiasan'ny nazi tahaka ny nampiasana tamin'ny andron'ny communiste ny filazam-baovao ny asa fanaovan-gazety dia hoentina ahoana zany hoe lavage de cerveau hoentina ametrahana foto-kevitra tokana tsy azo ovaovana ao anaty lohan'olona ary hitovy daholo ny olona dia le teto moa tsy vita raha mba hoe foto-kevitra mampijoro tsy manaiky lembenana natao mety zavatra hafa ihany fa anaiky be fatany ary tahaka an'izany na ny sehatra tsy miakina na ny fanjakana lasa outil de propagande le izy dia hoe tena aloha ranga efa manomboka mihetsiketsika tontolona ty aloha mba dokotsika mba hiteny hoe zao ny hevitritsika mpanao gazety dia narafitra zany hoe ny asa fanaovan-gazety dia aloha ampatsiahivina fa tsy fanabadona olona tsy fitaovana politika hoentina manabady vahoaka hampanaovana an'izay tia natao dia avy eo nampiana zany teny andalana teny melohan'ireny hetsika ireny nampiana zany teny andalana teny hoe ny zavatra efa mba azo dia tsy tokony adikevitra intsony ohatra ny ao anatin'izany hoe rehefa hoe tsy mampigadra ny eloko an-gazety dia tsy tokony ampigadra fa tsy hoe tedavana fomba dia avadika penal dia gadraina le gazety ny zay aki rehetrarehetra ohatrany hoe efa malalaka zany ohatra tamin'ireny fihetsiketsehana ireny ny mihidina maneho hevitra an-dalambe
dia tsy tokony asiana tohan-kevitra hoe manohy tohana an'izao fambarana le fitsipika apetraka fampahafantarana dia fandaminana no atao hoe kadrena le toerana tsisisy mba efa aki zany dia tokony tsy adikevitra ntsony na izy eo amin'ny fitondrana na izy eo amin'ny fanoherana. Zavatra ndresahana koa dia hoe le lalàna ny serasera dia nisy famitahana nataony ramatory Lalatiana Rakotondrazafy tamin'izany andron'izany satria misy le endrika ohatrany hoe mamono ny fahalalahana dia tsy maintsy noresahana le izy nefa rehefa tonga amin'ny fotoanana teo azy tamin'ny fitondrana nanana maro anisy izy teo amin'ny anteny mira rotota dia teo amin'ny anteny miram-pirenena fa tato amin'ny Sénat tamin'izay fotoan'izay mbola ny Sénat maro anisany HVM tamin'izany fotoan'izany ny mpanohana ny filoha teo aloha fa zao ny zavatra noentiny tao anatin'ilay zavatra tsisy nidirany ohatra napiakarina ambony be ny amandy mahakasika ny olafitra manokana dia hoe nataony mihitsy izay tsy ahafahan'olona tsotra irotsaka ao anatin'ilay izy fa raha mbola le endrika hoe mibaiko mpanao gazety ny ministera indrindra fa mibaiko ny mpanao gazety eo anatin'ny aina manjerim-panjakana dia izay mahazo tsodrano avy amin'izareo ihany ny afaka manangana lisitra ohatrany hoe règlement ny structure interne ny OGM natsofoka ao anaty lalàna tsy misy an'izany na ny anteny miram-pirenena raha tsy ao anaty lalàna fa mbola rehefa tonga eo zareo no mifidy ny règlement interne ny OGM natsofoka ao ny mpikambana betsaka lavitra noho ny anteny miran-dolona satria dia 2 isaky ny faritra 4 isaky ny faritra dia misy le aty amin'ny national dia mifampiresaka ny rehetra hoe any amin'ny faritra izay tsy misy afa-tsy radio anankiroa ohatra ny radio ray fanjakana ny radio anankiray satria ny resaka licence fantatritsika fa izay akaiky ny fitondrana tao anatin'izay fotoan'izay ny tena mahazo dia ny radio anankiray mpanohana fitondrana dia nefa ao anatin'le lalàna dia mipetraka hoe rehefa tsy feno na ray fotsiny ary dia rejeté ny candidature dia iza zany ny mpanao gazety fanjakana matahotra an'le ministra le mpanohana an'le fanjakana matahotra ny patronany iza no dia mbola miampy ihany koa hoe rehefa ianao no tête de liste amina listra ohatran'izany dia matetika izay atsoinao dia ahoana président mba omena kely anaovana propagande kely eritrereto hoe mba miteny fotsiny izy dia mba andefaso 250 000 francs ohatra zany 10 000 ariary fa olona 4 isaky ny faritra dia ampitomboy 4 amby-roapolo satria izay nisy amin'ny faritra asa karamana mpanao gazety tsy ho ampy an'izany mihitsy lasa hidiran'olona mpanambola zany le zavatra hitenenana antsika tena adalàna tanteraka nataony Rakotondrazafy Lalatiana sy ny ekipany nakasika an'io zavatra io dia hoe reny rehetrarehetra reny rehefa tonga amin'ny fotoana dia narakitra tao anatina manifeste tsy pétition zavatra io nampahafantarina mpanao gazety hoe mba miombon-kevitra amin'ity dia saika hoe atolotra mialoha an'izay gouvernementa dia tsy tanteraka moa zay fa rehefa tonga koa satria ao anatin'izany manifeste zany dia mba mangataka mba olona ifampiresahany eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety no hitondra an'izany ministera départementa ny serasera izany dia rehefa tafapetraka moa ny ministra mbola tsy voapetraka teny amin'ny colonel Michael Rinah ilay taratasy dia hoe andao ary atolotra n'ilay ministra amin'izao fotoan'izao mba ho arofanina ny soro-dalana ihany koa amin'ireo izay everina fa asa maika amin'ity fanatanterahana ny asa ao anivon'ny départementa ny serasera ity dia izay zavatra izay ny hitenenana hoe miantso firaisan-kina amin'ny rehetrarehetra miantso fifanantonana amin'ny rehetrarehetra hoe fotoana kosa zao ametrahana hoe ny rafitra miahany asa fanaovan-gazety dia inona ny ataony zany ordre zany efa mipetraka izy ny fandaminana hoe ahoana zao tokony aty ivelany fa tsy ao anatin'io lalàna io mba tonga hoe ny rehetrarehetra izay manana finiavana tsara anatsara n'izay tontolo ny fiahinany asa fanao afaka mirotsaka fa tsy lasa zavatra manahirambé tahaka zany satria tadidio fa ny kolotsain'ilay tena ataontsika hoe décentralisation tsy mipetraka eto fa centralisation tezavina anana ratsa mangaika mafy any amin'ny fiarahamonina le natao teto hoe misy listra dia manaraka azy tamin'ny fotoan'andro ny fampiresaka asay vo miresaka ny Monica Rasolason izay filohan'ny olafitra teo aloha lany ny fotoam-piasany moa nanantona mihitsy fa na izy tamin'ny tendrendry Lalatiana Rakotondrazafy raha dia niteny mazava fa tsy fatany akory ny hoe izy ny ary amin'ny faritra androy ohatra tsy fatany ary fa izy aloha natsofoka teo ary nisy zany tery natao tamin'izany fotoana izany tsy azo elana zany tantara teo zany tsy azo elana fa zao
tsy tokony ho averina intsony. Olon-dehibe misaina ary anisan'ny sokajinasa manana olona misaina mandinika ny tontolo ny asa fanaovan-gazety, aleo alalaka, aleo ny hevitra, aleo hipetraka ny fifandraisan-dahatra mba lalàna mametraka an'izany, mba olona tompona andraikitra, satria ny asa fanaovan-gazety dia manana adidy masina ao anatin'izay fambadehanana ny fiarahamonina izay tadidio, ary mamerina nyity foana hoe tsy vitany hoe mpampiady angely ny mpanao gazety, satria misy olona hoe tonga zany zay zao amin'ny fanoarana andoha ty tsika miadiady eto reto dia faly ny olona hijery an'le tsy izay, fa ao anatin'ny ady hevitra dia misy fananganan-javatra ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Andao ifampiresaka mba hoe teto amin'ny temboka teto amin'ny point A teto zahay mba miroso makaty amin'ny point B, na atao raha isa le izy dia teto amin'ny 0 teto zay mandroso aty amin'ny isa 2, fa tsy hoe miembotra any amin'ny -5 indray. Misy zavatra hatsangana ho tsaratsara kokoa, fa tsy hoe miresaka dia iza naresy nataoko nafantatra ny anarako mihitsy le izy, fa tsisy nenena amin'izay, tsy antso olo le resaka, fa hoe andao isiny ny fampiresahana, le antony fampiresahana misy olana dia misy hevitra mety mifanohatra, fa mety misy hevitra mety mifanampy, dia ampiona ampedikevitra ka azahoana hoe ay zany raha zao dia tokony hiroso makany amin'izao, satria zay no mahasoan'le fiarahamonina. Asan'ny fanaovan-gazety zany fa tsy mampiady angely fotsiny mpanao gazety, tsy fanapariahana vaovao tsy marina mpanao gazety, fa mety roboka amina fahadisoana kosa mpanao gazety, roboka amin'ny fahadisoana izy tsy azonao gadrana izy, manome droit de réponse izy, ary miditra amin'ny hoe malina kokoa amin'ny fanamariana ny recoupement zany atao amin'ireny karazam-baovao reny. Ny atao hoe vaovao dia tsy hoe izay mahafinaritra andrakotona rahabe, fa ny atao hoe vaovao dia misy tranga ao amin'ny fiarahamonina, traiteny ny mpanao gazety ka ataony lasa singa hoentiny manamafiorina ny fahalalany ka ahafahany mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa amin'ny fiainana andavanandro. Ny safidiny hipetraka andrenivohitra na hipetraka ambanivohitra, karazan'olona ohatr'izao ny everiko fa tokony omena fahefana rehefa mahazo an'izay karazam-baovao zay. Fa raha isika zany eto ny mieritreritra hoe vaovao amin'ny mpanohatra, vaovao eo amin'ny fiarahamonina no atao, io ohatra ray anisany zany isany miteny an'ity, misy no miteny hoe enti-po be loatra moa marina angamba zany ialana tsiny zay toetra zay raha ohatra ka mitoetra, fa ny fanaovana asa indrindra fa media publika dia tsy hoe ny fanomezana sehatra n'izay tompo-pahefana sy ny mpiaradia amin'ny tompo-pahefana, tsy atompo. Ny fanaovam-baovao dia hoe ny fanomezana sehatra ny karazana hevitra vaovao maro lafy avy eo amin'ny fiarahamonina, ka misy ny fanambarana izany ahafahan'ny olom-pirenena mahazo misimisy kokoa ny toe-java-misy, ka ahafahany mandroso amin'ny fiainana. Manome ohatra zany zao, maka ohatra ray satria nisy nitsoaka ny anankiray teo zao le ministra ny vola, dia rehefa avy ny tabataba sy nanao vavabe ramatoa Rinah Rakotomanga, efa tsy eto Madagascar intsony koa izy fa efa nitsoaka, malgré ny IST dia mahavita mitsoaka le izy, misy fanapahana andraikitra mila jerena ao ananonaninao ihany koa zany, satria miditra amin'ny fanovantsika dia mijery zany zavatra zany. Fa zao ny zavatra misy dia ity hoe mampatsiahy fotsiny aho hoe raha ohatra zany TVM sy RNM tokony tena natao navoaka tamin'ny TVM reny hoe nanao etsiketsika ary zareo izy Saondra Marie Michel sy Rinah Rakotomanga dia nanakarama olona nitondra banderole hoe okizay ny herisetra, tsisy nanao herisetra tamin'ny teo, tsy izy moa zany somary efa baraka fa mba nanantena izy mba ho daroana kely mba tsy fa tsisy nanao an'izany izy, nalalaka tsara izy naneho hevitra teo, fa ny tanjony iny tsy mirarahanareo malagasy any ry zareo le mbola mametsifetsy tadio tsara fa nomeny vola nareo, nitaraina ary nareo ny anay veranga ny hetsika anay tsy mba misy mizara sandwich fa vola kely sarisary natao sangisangy moa le izy, fa ny tiako tenena dia satria dia nandalo teto ny sadek dia te ampiseho zareo hoe mbola eto zay ary mikorotany Madagascar, tsisy nikorotana moa teo fa dia ny raha mahita lasa ramatoa Rinah Rakotomanga nitsoaka. Mino fa mijery an'ity izy manaova publication ianao asehoy ny gazety, tsy fantatra hoe ateo eny hoe aza mandainga imiaro Rasolofoaritsonao amin'ny ICM, fa za dia mbola eto Madagascar soma tsara ary mbola hitarika ilay hetsika eo amin'ny 13 mety tsisy manakana io. Fa ny zavatra nyteneniko tamin'ny fotoan'izay dia hoe atsaharo ny fanakorontanana,
mila miakeloka tsy nangalatra zay nangalatra nareo misy dossier be da be misy proof be da be efa miditra ny ministra ny fitsarana io anao ny asany andeny fanadiadiana aza mitsoaka za tena mitena zany maninona no mitsoaka fa mijanona eto olona nanao vava tena mahitsy be zay rehefa aza tsisy mamorona dossier ka ny dossier efa nampitsoaka anao ny ala tao amin'ny présidence ny fitantanana ny inona dircom amin'ny présidence tamin'izany fotoana ihany no le tenenina hoe nakaiza reto vola reto zany zavatra zany no itenenana hoe ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao dia tsy fitaovan'olo tokana fa service public manampy utilité publique io manampy ny olom-pirenena mba ho ifo tompony andraikitra amin'ny andavanandrom-piainany ka izay anisany nampirisika moa ary nanaitra ny zay niona tamin'ny andriamatoa ministra ny serasera sy ny kolotsaina no hoe mahakasika an'le loi sur l'accès à l'information à caractère public zay ny sakana ny gouvernement nanomboka ary Lalatina Rakotondraza ry Augustin Andriamananoro ry Mara Vola Miranty Dona ny sakana ny zareo fa efa vita ny fakakevitra rehetrarehetra dia bloquena fotsiny eo dia niteny za hiaro anazava iresaka an'izay dia everiko fa miroso makany amin'ilay fanavozantsika kitiana lehilahy navozina le lalàna zay mety miteraka ko ataontsika hoe misasany nanao sarisarina liberté adiady amin'ny liberté fa ny geja ameny tena mamaky azy dia tonga amin'izany fotoana izany tsika heverintsika fa nidingana amin'ny roso satria roa volana koa nananany gouvernement tamin'izao ry izy amin'ny rahalahy misy asa mila atao na tsy misy vola misy asa tena azo atao ny fanovana zao fanavozana ny fomba fanaovana gazety eo anivon'ny TVMC RNM azo ovana zany na tsy misy vola satria tsy maintsy efa mivoaka foana manao reportage fomba fanaovana an'le reportage no ovaina amiko zany ny vola efa nampiasana teo ihany no anamboarana azy zay zavatra zay no tenenina hoe misy zavatra mila atao tokony atao maiky hoentina misantatra sahady an'ilay fanovana resaka n'izay resaka voly zay ihany moa zany tsika satria dia araky ny tamin'ny nandritra moa zany ny famindra-pitantanana ihany koa teo amin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola zay ny teo aloha moa zany tsy hita zay nalehany fa ny secrétaire général no tonga teo niaraka tamin'ny ministra vaovao tao anatin'izany moa zany no afantatra fa dia efa vita ny volavolan-dalàna mifeny tantanam-bola ho an'ny 420 ary dia tsy haiko efa mety efa voapetraka angamba zay raha tsy nisy ny fiovana voapetraka eny anivo ny anteny mera-pirenena zay isan'odinihana moa zany ao anatin'ity session deuxième session ordinaire izay manana eo amin'ny 90 andro io angamba raha tsy diso fa ny anteny mera-pirenena efa nisy andro lasa moa zany efa nanomboka ny efa nisokafana tamin'ny herinandro lasa iny mandeha ny adevitra moa zany anatin'izany rehetrarehetra zany hoe firy andro veny teo dia efa voarafitra sahady zay volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana zany sa ny an'ny teo aloha ihany satria tsy nisy moa zany le fanitsiana liso dia efa tonga dia nalefa fotsiny le zavatra tamin'iny teo volavolana projet de loi de finance ny vita dia atsofoka ao amin'ny lahadinika ny anteny mera-pirenena iny ny teny hoe voafiry andro ny teo ka miasa le ekipa zay ary zao zay kosa aloha tsy maintsy mialatsiny fa misy parlemanta eo ary ny mangarahara resahana miasa nareo mpanao gazety miasa sika mpanao gazety miasa ny solom-bavambao décortique eo vava eo ohatrinona ny teti-bola ho atokana an'ity ny itentsika hoe neny teo aloha ihany io misy département ministérial vaovao misy mpanjakana misahana ny fanavozana ka raha le budget taloha no entina dia zéro budget tsy eo anatin'ny loi de finance iny sarotra ny tenenana hoe le teo aloha ihany fa miasa mila asa maika zany fa zao tsy hoe miasa maika ny gouvernement dia mitehaka fotsiny tsika bravo gouvernement merci gouvernement tsy fa ataovy koa ny asa
miasa ny mpanao gazety aiza ry zany aloha jerena dia ampitahanay amin'ny loi de finance 2025 dia eo tsika mijery ahoana ty ay zany zao ny tena lahara-pahamena satria ny menase vola matetika ahoana ny fampidirana ny fiarah-miasa tena mbola etehitra amin'ny any hoe ino ny amakina ny politika ny fanjakana ihany koa dia mila samy manao ny azany fa tsy miandry fotsiny dia miandry lainga koa satria azo ataony mandainga zavatra fa nytenena zavatra fa misoratra dia izay zavatra anjara mpanao gazety koa hoe aza mandainga kosa rangahy zao ny soratanareo zao ny teneninareo dia mila samy manao ny asany rehetra ao anatin'izay fa azo ataon'le merci gouvernement ajanony ihany le merci président iny fa fomba ratsy zay tena hita ny maharatsy azy reny zavatra reny fa raha natsika eo ngamba ry izy rahalahy